Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ny alakamisy maraina fa 8 volana aogositra ity misaotra an'Andriamanitra trantsika izay mbola omeny ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonaina anio dia vavaksika. Ianay tsara indrezindanitra tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray anio dia ny fandraisana ny teninao. Aoka no tompo hiasa ao anatinay ary aoka koa ianao no anjaka amin'ny fiainanay. Ka tonga anay ihany koa vavolombelona amin'ny toerana rehetra ampandehanao anay koa mitenena ray fa voninkaino anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Loha dia mofonainantsika androany dia manao hoe loharanon'ny famindram-po sy fahasoavana nalaina amin'ny Salamo fa 5:1 manao hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory dia hipahamarinana ny dia himpanjakanao. Amen. Na dia efa eo anaty an'Andriamanitra azy Jesosy ankehitriny ka miara-mipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianan'izao rehetra izao dia tsy miova ny toetran'izay be famindram-po. Mbola mitsinjo ny fahoriana rehetra manjo antsika olombelona ny mahakasika azy, ilay fony be fitiavana, ilay fony mangoraka, mbola mitsotra mba hitahy bebe kokoa ny vahoakany eo amin'izao tontolo izao ny tanan'izay nofatsihana. Manana mpamonjy maheliveka ianao, azadino zany amin'ny fotoan-tsarotra rehetra izay lalovana. Tsy avelanao irery tokoa isika eo am-piadiana amin'ny fakapanahy ny devoly. Na dia tsy hitany masontsika olombelona mety maty azy izy ankehitriny dia afaka mandreny feony kosa ny finoana manao hoe aza matahotra fa momba anao aho. Hoy izy hoe izaho ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Izay manaisotra ny fahotana ao am-pony ka manatsotra ny tanany amin'Andriamanitra ampitalahoana mafy dia azo fanampiana izay Andriamanitra rery ihany no mahay manome azy. Efa naloa ny onitra nanavotana ny fanahin'ny olona mba hahatonga azy ho afaka migady ny fahotana sy azo famelan-keloka sy fahadiovana ary ihany koa ny lanitra. Izay manantona matetika eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ka manandratra vavaka mafana amin'ny fomba azo fahendrena sy hery avy amin'Andriamanitra dia anjary mpanompon'i Kristy mavitrika sy mahasoa koa. Mety tsy ana-talenta be tokoa isika kanefa noho ny fony feno fanetretena sy miantehatra tanteraka amin'i Jesosy dia afaka manao asa tsara amin'ny fitaomana fanahy eo amin'i Kristy. Anarivony no diso hevitra momba an'Andriamanitra sy momba ny toetrany. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahamarinana, ny rariny sy ny famindram-po no mampiavaka ny seza fiandrianan'Andriamanitra fitiavana izy, feno anitra sy be famindram-po. Dia toy izany no anehoana azy ao amin'ny zanany, ilay mpamonjy antsika, be faharipo sy fandeferana izy. Raha tahaka izany ny Andriamanitra ka hofantsika sy tiantsika ho tahafana dia mivavaka amin'ilay Andriamanitra marina tokoa isika. Raha tena mpanaradian'i Kristy isika dia hisandratra eo anatrehany iray toy ny fofomanitry ny fahamarinan'i Kristy izay atafy tokoa isika. Dia izany no irian'Andriamanitra aminao sy amiko. Atsapatsika fa eo mandrakariva izy na dia eny amin'ny seza fiandrianany any an-danitra aza dia tena mahita sy mahatsapa ny zavatra iainantsika isan'andro. Vavakisika, riranay tsara indrindra izay ny an-danitro. Raha eny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ary dia hisaotranao manokana izahay noho ny amin'ny fanambinanao anay, noho ny amin'ny fijerenao ny fiainanay manokana ary noho ny amin'ny fanamboaranao anay ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Ampahirezo hatrany izahay. Maro aminay eto no manana olana sarobahana, mahasarobahana azy no hitondranay azy eo aminao. Fantatray tokoa manko fa tsy misy zavatra sarobahana eo aminao fa voavavo koa. Koa mety izy ianao ampitombo ny finoanay ary aoka ny tsirairay avy anana fanandramana vaovao miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sa
Sai piaro